ao le vasoarana misy zavasanina kely dia ny fanjahoana zay ny tena mampahanina anay zay eo an'le fanjahoana sy ny fizazelena taona isinona zany ato zao zany zava-misy aloha ty antoerana fa atsika zay ia efa tazan'le tonga ity antoerana ny avy anivon'ny gendarmerie aloha zany efa tazana tonga ity antoerana ny avy anivon'ny gendarmerie ho atsika zay manaraka apetraka zany manala an'ireto sakan-dalana ireto ary misy ny fa resaka ataon'ny gendarmerie ny amin'ny anokafana avy hatrany anyty lalana tapaka eto Ambalavao isotry ity zao tazany zao zany manomboka manala ny sakana ny avy eo anivon'ny gendarmerie zay tonga ety antoerana ia fa manomboka manala ny sakana zay nataonyreto fanao fihetsiketsehana reto moa zany ny avy eo anivon'ny gendarmerie amin'izao fotoana izao raha ny efa nyresantsika teo tapaka tanteraka ny lalam-pirenena fahafito dia izay no antony natongavany avy anivon'ny gendarmerie zany manala n'ilay sakan-dalana nataon'ireto mpanao fihetsiketsehana eto Ambalavao ireto inona le zava-misy aty aminareo tenena mafimafy kely ianao ia zay zany fa manomboka misokatra aloha zany ny lalana taoriana ny fanesorany avy eo anivon'ny gendarmerie n'ilay sakan-dalana nataon'ireto mpanao fihetsiketsehana reto dia manomboka misokatra ny lalana avy any ambany antenaina fa isokatra tahaka izay ihany koa ny avy arỳ ambony satria efa tapaka lava be mihitsy efa mitohana efa ho lava be ny fifamoivoizana eto Ambalavao dia nietrakilany ny vahoaka milaza fa tsy anaika raha tsy miala an'io ny ben'ny tanàna ny commune Ambalavao so hitantsika amin'ny sary zao manomboka efa misokatra ny lalana ary mbola ety antoerana moa zany ny avy eo anivon'ny gendarmerie mandrindra n'izay fifamoivoizana izay
be dia be nareo tsy maraka ina ilay zavatra mitranga fanonganana ny be ny tanàna ny commune Ambalavao a lalam-pirenena fahafito zany hoe miala kely an'Ambatofotsy fotsy a misy an'ity toerana izay isiny ny fihetsiketsehana ity zany hoe ny vahoaka avy ety ambany a izay anao ny fanonganana ireo tazantsika avy ety ambadika kosa ireo izay voalaza fa hoe miaro ny be ny tanàna miaro ny commune efa nisy ny fifampitorahana moa zany teo dia nitsahatra ny fifampitorahana tonga ny avy eo anivon'ny gendarmeria nanala ny sakana izao taza efa naharitra ora maro no tapaka ny fifamoivoizana tety an-toerana teo a izay somary mafanafana ny fifandonana teo le tovahoaka reto izay milaza fa tsy anaika raha tsy miala an'io a ny be ny tanàna ny commune Ambalavao voalaza moa anatin'ny resaka izy ireo fa hoe makatanin'olona ilay be ny tanàna izay irmar na voafidy tamin'ny loko volomboasary ny be ny tanàna eto an-toerana atodika ato aminao amin'izay afaka miteny mafimafy inona le tena zava-misy zany teto aminareo teny mafimafy kely dia ny tanànanay nefa iromaka irongiromitsiny izy tena zanany ary manana basy ary manambana basy anay efa nanomboka tamin'ny fikolomanay hatramin'ny zoma fa tsy matahotra nizaniza zany hono izy ary io be ny tanànanay io assistant parlementaire hono tamin'ny andron-dratsy reny assistant parlementaire hono ia lasa nanomboka ny verina indray aloha zany manomboka mitady anao an'izay sakandalana izay indray ny vahoaka eto Ambalavao amin'izao fotoana izao a somary misy ny orakoraka Mitsy